miarabantsika rehetrarehetra manaraka ny fandarana météo amin'izao fotoana izao. Asaina ampanajana ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola ambany hatrany ny tsindrin'ny atmosfera eto Madagasikara noho izany dia mbola mitohy hatrany aloha izany ny orana. Menanao manaraka izao ary ny atsipiriany amin'ny mety ho toetry ny andro raha hoan'ny rapitso. Ny maraina dia azo orana tandrifindrahona ny aty Diana, Sava, Analanjorofy sy ny aty amin'ny faritry Sofia ity. Torak'izany ihany koa ny any Mangoroana. Raha toa ka varay kotrika izany ny aty avaratra ndrefa ny Madagasikara. Andrahoana kosa ny andro eto amin'ny faritry ny Afovoantany ary omena ny andro ho an'ny faritra sisa. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia omena ny andro ny aty amin'ny Morotsiraky atsimo andrefa ny aty torak'izany ihany koa ny aty amin'ny Morotsiraky, Analanjorofo, Alaotra Mangory sy Atsinanana. Ho an'ny faritra sisa dia azo orana tandrifindrahona aray kotrika. Ny maripana vavinavina ho an'ny rapitso dia tsy nahitana fiovana firy. 10 degré Celsius ny ambany hitantsika aty vakina karatra. Ny eto Analamanga moa dia 7 degré Celsius ary ny any Fianaratsoana dia 12 degré Celsius. Ny Ambodindritra kosa indray dia mananika ny 13 degré Celsius hitantsika aty Antsohihy aty. Ny eto Afovoantany moa dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Dia ho an'ny rapitso hatrany ary andrahoana ny andro any Paris raha toa ho avy ny orana ny any Milan sy Bangkok. Anaorana tandrifindrahona ny any Johannesburg sy Seychelles raha toa ka ho aray kotrika izany ny any Maurice sy Comores. I Baligabenga be masoandro any Nairobi sy La Réunion. Dia izay indray ary ny mamarana ny fotoanantsika ka sitrany fiainana manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Veloma tompoko.